Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izao no voalazandreo mpikaroka manam-pahaizana. Ireo olona zatra mampitraka sy tia manampy ny hafa hisondrotra hoy izy, dia mahafantatra ny elanelana kely monja mampisaraka ny dikany hoe mandratra sy ny hoe manampy. Na ny zavatra eritreretinao kely tsy misy dikany ataonao isan'andro aza, dia efa misy heriny lehibe miasa amin'ireo olona manodidina anao tsy arak'izay eritreretinao akory. Ny tsiky kely iray monja ohatra izay zarainao amin'ny hafa dia mety hanova tanteraka ny tontolo andron'iny olona iny. Ny fanononanao teny tsara iray voalanjalanja tsy misy fanambaniana ny hafa dia mampitraka azy tsy ho kivy na hitanondrika, na dia efa mety saika handalo tamin'izany azy olona izay mifanena taminao io. Ny tsirairay avy dia manana hery izay afaka manatsara kokoa ny tontolo andron'ny olona anankiray. Tsarofa na dia ireo olona akaiky anao indrindra aza, ny vadinao, ny ray tampo aminao, ny zanakao, ny ray aman-dreninao, dia mila izany tokoa izy ireny. Ary izy ireo aneny voakasika izany voalohany indrindra. Ry mpiaino namako, isika rehetra tsy hankanavaka na iza dia samy nomena izany hery ambony izany avokoa. Ka io hery anananao sy nomenanao io dia oka ho ampiasainao amin'ny mpahendrena. Ahoana hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Zakaria 4:9-10. Izao ny zavatra ataonareo: samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina, eny mitsara ahatonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira, mba ho fantatrareo izay tokony havalonareo ny olona rehetra. Kolosianina 4:9-10. Amen. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Manonona fiadanan'ny tompo ho antsika mpanaraka amin'ny fandaharana sakafo indray ny namanao Sabina Rakotondranaivo sy Samma mpandrindra ny lafiny ara-teknika. Rehefa betsaka ny mananasy dia tsara ihany koa izany no manamboatra sirop ahafahana mitahiry izany. Samy hafa ny jus hoe jus d'anana na hoe ranona mananasy sy ny sirop. Ny sirop tsy asotroina amin'izao fa tsy maintsy tapohana rano, ka rano madio efa avy nampangotrahana ary efa mangatsiaka no atapoka azy. Ny sirop ihany koa dia azo tehirizina maharitra, amatona mihitsy aza. Izy ity izany dia afaka amidy azahoana vola atao fitiadavam-bola. Inavy ary ny zavatra ilaintsika: mila siramamy 1 kilao sasany, isaky ny 2 mananasy na ranona mananasy 1 litatra. Mila mananasy masaka tsara, tsy misy simba, tsy misy loho. Mety hoe 1 na anankiroa arakaraka ny habeany, fa mila mahazo ranona mananasy na 2 mananasy 1 litatra araka io fatra io izany, fatrana siramamy. Mila tavoahangy misy sary midy tsara koa isika. Mila taratasy lakôly ametahana etikety eo amin'ny tavoahangy, ahafantarana izany hoe sirop mananasy ity.
Mila vilany, ka vilany tsy misy maintimainty atahorana endaka rehefa mangaro azy. Indray manko rehefa hoe mangaro an'ilay vilantsika ka efa misy an'ilay maintimainty ireny ao amin'ilay vilany, dia miala iny rehefa rorona ela be dia manjary manimba ilay endrik'ilay siroantsika. Mila vilany iray hafa koa ampangotrahana ny tavoahangy, ka ny vilany ilaina zany dia vilany afaka hijoroany ilay tavoahangy. Izany hoe rehefa mpangotrahanao anatin'ilay vilany zany ilay tavoahangy dia mitsangana izy no atao ao fa tsy atao matory zany. Ndao amin'izay ara hikarakara ny sirop isika. Voasana ny mananasy, esorina tsara ilay ohatran'ny masomaso maintimainty ireny. Rehefa izay dia tetehana madinika. Fiazana mba azahoana ny ranony, na totoina anaty fitotoana antsoina hoe mixeur, na koa raha manana an'ilay antsoina hoe centrifugeuse dia iny koa no tena tsara satria iny no tena azahoana an'ilay ranony. Ka 2 litatra no ilaina zany eto amin'ilay fatra ilay siramamy. Toy izay foana zany ny fatra ilaina raha ohatra ka hikarakara sirop. Rehefa izay dia arotsaka ao anaty vilany ny ranona mananasy sy ny siramamy. Ataingina ambonin'ny afo. Rehefa mitaingina eo ambonin'ny afo izy dia levonina ao anatiny ao zany, ka atao malefaka tsara ny afo. Levoninao zany ny siramamy arorona. Tena tsara zany dia amin'ny sotro hazo. Izay zany ny tena tsara angarongarona azy. Tanehana ny sirop mandra-pateviny, izany hoe raha andraisana amin'ny ratsan-tanana anankiroa izy rehefa tena mangatsiaka tsara, ka amin'ny fanalavirina ny ratsan-tanana nanery azy teo, dia mamorona sirany, mampifandray ny ratsan-tanana. Izany hoe misaotra ny fil kely zany, ka iny fil iny mahatratra eo amin'ny 3 cm eo, izay vao tapaka. Izay zany ny ahafantarana hoe efa mety tsara ny sirop atsika. Rehefa izay ampangotrahana anaty vilany ny tavoahangy, izany hoe fenoina rano ny tavoahangy, fenoina rano koa ny vilany, dia ampangotrahana, dia rehefa mangotraka izy dia afaka zany ny mikroba ao anatiny. Avela angatsiaka tsara aloha ny sirop vao ahidina ao anatin'ilay tavoahangy. Izany hoe ilay tavoahangy koa zany amin'izay fotoan'izay efa natsiaka tsara ny rano mba tsisy rano koa ilay izy. Fenoina tsara ny tavoahangy. Rehefa feno tsara ny tavoahangy dia tsetsemana tsara ary atsangana mandritra ny fitehirizana azy. Tsy adapoka zany ny tavoahangy fa atsangana. Apetaka ilay etikety, asiana soratra zany hoe sirop mananasy, dia soratana ihany koa ny daty nanamboarana azy. Amin'izay zany fantatra hoe efa tamin'izao zany nanamboatra an'ity sirop ity. Ity sirop ity dia azo tehirizina ela be ary marihana fa tsy ilana fikarakarana manokana. Fomba fisotroana sirop ary araraka anaty vera ny sirop. Sirop aloha zany ny araraka voalohany, dia avy eo tapohana rano mangatsiaka tsotra na rano mangatsiaka efa nampangatsiahana, izany hoe eau glacée. Rehefa manapaka an'izy dia somary atao ambonimbony ilay vavana tavoahangy, dia araraka ilay rano amin'izay zany tonga dia ohatrany hoe fangaro avy hatrany izy. Afaka ihany koa nefa arorona ifangaro tsara. Azo atao koa zany ny manampy glaçon, manatsara azy koa izany. Afaka haingona amin'ny didina mananasy ny vera, ka apetraka eo amin'ny sisin'ny vera izany mba ho haingony. Afaka asiana an'ilay antsoina koa hoe pipette na ilay hazo kely afaka hisotroana azy iny mba hanatsaratsara kokoa zany ny endriny.
izy ity zany a dia averikany hoe siro izy ity a ka tsy maintsy tapohana fa tsy azotroana amin'izao. Ny fatrany siro kosa indray a dia araky ny hamamiana itiavany tsirairay azy. Inona ihany koa ary no azo ampiasaina amin'ity siro ity? Afaka tapohana rano ny siro ary atao rano andemana ny gâteau na ilay antsoina hoe siro d'imbibage. Afaka anamboarana clarinette, izany hoe manamboatra siro zany ianao amin'ilay manana azy dia ataonao anaty sachet dia idinao dia ataonao clarinette dia ampidirina anaty congélateur dia afaka atao an'ilay hoe clarinette tena tian'ny ankizy io. Afaka atao glace, atao anaty lasitra ary asiana tahony. Betsaka zany fa anjaranao ny manamboatra sy mikarikaroka izay itiavanao ampiasaina an'ity siro ity. Marihana fa azo tehirizina maharitra mataona ny siro. Izay indray ara no azo natolotra antsika androany koa dia manao veloma mandrapitafa aminao indray na manao Sabina Rakotondranaivo sy ny namana Sama ny karakara ny lafiny ara-teknika. Veloma tompoko. Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria ilay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana antokopihira ambondina lakaloatra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria ilay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana dahoarisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana dahoarisika mba hiarady mba hitoetra ny tompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana toky fanantenana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiainam-baovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana izay ilay monja ny fanantenana isika satria ilay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Alanenina miarabanao ny namanao kalebandretsikivy ao anatin'izao fandarana andinitsika ny tenin'Andriamanitra izao. Hoy ny fitenitsika malagasy ny anongotsongonany matony dia ny mba tsy handevenambelona. Mampalahelo tokoa ny izy zany hoe alevina ny olona izay verina ho maty kay tsy maty akory izy. Toetra tsara ny mialanenina ary verina fa tokony ho kolokoloana izany toetra izany. Ny ray aman-dreny dia tokony hialanenina amin'izany ny alohany andraisan'izy ireny fepetra amin'ireo zanan'ireo. Tahaka izany koa ny mpampiasa amin'ny mpiasa. Ny mpampianatra ihany koa
dia tokony mba hialanenina mpianatra izay heverina ho maditra na tsy maharaka ny fianarana. Ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra izay mialanenina mandrakariva. Izany no nasehony tamin'ireo olombelona rehetra ny fandimby teto amin'ity tany ity, nandritr'ireo arivo-taona maromaro izay ny fandimby. Ny tantara amin'ny Baiboly dia mampiseho ny faharipony tamina firenena, mpanjaka, vahoaka, olona manokana aza. Vavolombelon'ny fialan'Andriamanitra nenina ireo taranaka ny fandimby, hatramin'izay ka hatramin'izao. Misy safidy roa mantsy eo anoloantsika, dia ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fankatoavana sy ny fikomiana. Mandroso ny tantara ankehitriny, miamiariary ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andro farany. Hiatrika ny farany tantara ny tany tsy ho ela izao taranaka misy antsika izao. Eo anatrehan'izany dia mbola tsy miova Andriamanitra fa mbola mialanenina amiko sy aminao ihany izy hatramin'izao. Noho ny fahotana dia simba ny tany, tafiditra ny fahafatesana, ary tsy maintsy ho faranana ny tantaran'ny fahotana. Mampalahelo anefa fa misy olona izay raiki-pity amin'ny faharatsiana sy ny fahotana. Tsy tian'Andriamanitra ho levona nefa izy ireo, satria sarobidy amin'ny olombelona izay ny foroniny. Noho izany dia ataony ny fomba rehetra izay tsy hahafaty ny olombelona, fa mba hampisaraka azy kosa amin'ny fahotana. Ao amin'ny soratra masina dia misy tantara izay mampisongadina izany fialan'Andriamanitra izany. Ohatra tamin'ny safodrano tamin'ny andro ny Noa. Tsy andro vitsivitsy no niandrasana ny olona mba handray fanapa-kevitra hiditra ao amin'ny sambo fiara, fa 20 taona. Toy izany koa tamin'ny andro ny Sodoma sy Gomora. Be loatra ny faharatsiana, tsy maintsy naringana ny olona tamin'izay fotoan'izay. Nanana fotoana andosirana ny olona, fa tsy nisy ny hevitra ny hanao izany. Andeha ho jerentsika ireo fomba ampiasain'Andriamanitra mba hialanenina amin'ny olombelona. Amaky ny obolana toko 1 isika, 420 ka hatramin'ny 520. Obolana toko 1 420 ka hatramin'ny 520. Satria efa niantso aho, fa nanday ianareo, efa naninjitra ny tanako aho, fa tsy nisy ny tandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro, sady tsy nety nanaiky ny anatro ianareo. Voalohany, niantso Andriamanitra. Izany hoe mampiasa feo Andriamanitra, feo izay heno ny sofina. Taloha dia ny teny mihitsy Andriamanitra, reny sofina ny teny nambarany. Anisan'izany ny teo amin'ny tendrombohitra Sinay, reny vahoaka rehetra ny feon'Andriamanitra nanambara ireo didifolo. Ankehitriny dia tsy andre mivantana ny feony intsony isika, fa mampiasa feon'olon-kafa Andriamanitra mba hialanenina amintsika. Mety ho feon'ny ray aman-dreny izany, feon'ny namana, ny anzoky, mety ho toroteny amin'ny onjam-peo tahaka izao. Manitsy ireny feo ireny, mampahery, mampibebaka, mitaridalana ihany koa. Tandremo anefa fa maro ny feo eto ambonin'ity tany ity, fantaro izay feo avy amin'Andriamanitra. Izao koa ny zavatra tokony ho tandremantsika. Tandremo isofina io, sao tsy maheno ny feon'Andriamanitra. Manimba ohatra ny tabataba sy ny feo mafy loatra sy ny fampiasana tafahoatra an'io sofintsika io. Ny fomba faharoa izay ialan'Andriamanitra nenina amin'ny olombelona dia ny faninjiran'ny tanany, araka ny vakitsika teo. Tsy hita io tanany io, saingy tena zava-misy tokoa. Mitarika izy, miaro, manakana ihany koa, manakana antsika amin'ny toerana izay tsy tokony aleantsika. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia misy zavatra maro izay kendrentsika ho tratrarina, nefa misy amin'izy ireny izay tsy mety ho tratrantsika mihitsy. Izao kosa nefa misy zavatra izay tsy noeritreretintsika akory, nefa dia tonga eo amin'izany toerana izany isika. Tandremo io tanany io ry namana, ekeo ny fitarihiny, ekeo ny fanakanany, aza manao anditra rehefa voasakana ny fikasanao sy ny sitraponao, fa mieritrereta. Lesona velona ho antsika ny tantaran'ny Balama izay voarakitra ao amin'ny Nomery toko 12. Nidongy ny biriky izay nitengenany raha andeha hanozina ny Israely izy, satria nitambazan'ny Balaka anao izany i Balama. Hoy ny tenin'ny anjelin'i Jehova tamin'izany zava-niseho izany, ovakitsika ny Nomery toko 12, 2-7. Nomery toko 12, 2-7.
ary o lay anjelin'i Jehova taminy nahoana no nikapoka ny borikinao intelo ianao zao indro izaho no nivoaka ho mpisakana anao satria mivarina amin'ndoza eto anatrehako ny lananao. Mbola mitantana antsika io tanana io hatramin'izao ry mpiaino namana, mitarika anao eo amin'ny toerana izay azahoanao maheno ny afa-pamonjena io tanana io, mitarika anao eo amin'ny lalany fahamarinana, eo amin'ny lalana masaka hatry ny ela izay efa nielan'ny maro io tanana tsy hita maso. Fahatelo, manolotsaina Andriamanitra, miala nenina amin'ny fanolorana saina antsika Andriamanitra, miteny mangina ao amin'ny sain'Andriamanitra. Tsy re zany feo izany, io feo ilay mahatonga anao hoe sao dia mba tsy mety ary ny nataoko, sao dia mba izao ary ny tokony nataoko, sao dia marina ary zany zavatra henoko sy nambara tamiko izany. Manolotsain'Andriamanitra, mazava ho azy fa raha simba ny saina dia tsy ho fantatra intsony izay saina tolotr'Andriamanitra. Misy sakafo sy fomba fiaina izay manimba io saina io, ohatra amin'ireny ny paraky, ny sigara, ny toka, ny rongony. Eo koa ny fomba fiaina izay manimba toy ny firetan-tory na ny tsy fampiny fialan-tsasatra ho an'ny saina. Fitaovam-pifandraisantsika amin'Andriamanitra ny saina. Noho izany raha simba izy dia tsy ho voaraintsony ny afatra ary ny vokany dia fahaverezana. Miala nenin'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana rehetra, tamin'ny taranaka rehetra ny fandimby teto amin'ity tany ity, ary mbola miala nenina izy amin'izao andro iainantsika izao. Ovakitsika ny Hebreo 1:1-5. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariny izao tontolo izao. Mbola miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany. Tsy iza io zanany io fa Jesosy. Tsy nahita azy tsika, tsy naheno ny feony, nefa soa ihany fa nosoratana ho antsika izany feo izany, ary tsinona izany fa ny Baiboly izay eo ampelantanantsika sy ao atokantranotsika ao. Nampiasa ny fomba rehetra Andriamanitra mba amonjenantsika. Ho ihany ny Hebreo 2:7-8. Hebreo 2:7-8. Ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika, dia izay nampilazaina ny Tompo tamin'ny voalohany ary no amafiny izay nandre tamintsika, sady Andriamanitra koa no niara-nanambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina no zarazarainy araka ny sitrapony. Ankoatr'ireo fomba fialanenina voatanisitsika teo ireo, dia mbola mampiasa fialanenina ihany koa Andriamanitra toy ny fahagagana, ny asa lehibe, ny famantarana. Mety tsy ahita izany intsony isika, saingy manana ny tenin'Andriamanitra isika, manana ny Baiboly izay ampelantanantsika izay ampy mba andraisena lahatra antsika mba handray anjara amin'izany famonjena atolotr'Andriamanitra izany. Ataontsika ahoana ny fandositra, hoy ny apôstôly Paoly, satria betsaka ny fialanenina izay ataon'Andriamanitra amintsika. Tsy misy fialan-tsiny, tsy afaka ilasintsika hoe tsy mba nahita izany izay, tsy mba nandrehan'izany izay. Tsy ari-piaino namana, tsy misy olona afaka ilan-tsiny satria ny manetsy tadiny sy ny tsy te hahafantatra no betsaka. Taorian'i Jesosy dia mbola nisy fialanenina farany. Tsy inona izany araka ny voambara teo fa ny fanahy masina. Izao no fanambaran'i Jesosy ny amin'ny fanahy masina. Izao no natoko 5:17-7. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrianan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Izao koa no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:4-20. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko
taminareo. Persona tahaka an' Jesosy mihitsy ny fanahy masina, ka raha toerina izy ho Jesosy dia ho very izay olona manao izany. Tsy ny afatra fialanenina no tsy tonga, fa ny mpandray no manidy ny fony. Izao no antso mbola alefan'Andriamanitra amintsika ao anatin'izao andro mpahasoavana izao. Ovaka itsika ao amin'ny Hebreo 7 izany afatra izany. Hebreo 7:15. Anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Aoka isika anokatra ny fotsika hidiran'ny afatra fialanenina izay alefan'Andriamanitra isan'andro, ary aoka isika ankatoy ireny baiko izay mamonjy ireny mba tsy anenenantsika rahatra izay. Amen. Tarika hiraina. Miondrika fony anao rako fantsento, reraky ny ady-tsaina feno asasarana, tsy tsapanao fery ako fa tsy eto, no ahitana fitsarana. Impirimony tompono efa niantso anao, anatona sy tondrany entanao re, mety izy aino sombinako ka tsarovy zao, niantso ny aminao tsy mbola manampetra. Ry Jerosalemo, ry Jerosalemo, impirimo ano tambombanao, eo ambaniny elatro, fa tsy mety anao. Ry Jerosalemo, ry Jerosalemo, impirimo ano tambombanao, eo ambaniny elatro, fa tsy mety anao. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Tsaro fifanirany no nalatsany, uporofompity avany antsika rehetra izao, niady atrehanao zanako de efa fantany, fizimbola miandry ny verenanao. Ry Jerosalemo, ry Jerosalemo, impirimo ano tambombanao, eo ambaniny elatro, fa tsy mety anao. Ry Jerosalemo, ry Jerosalemo, impirimo AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. feon'ny mpiaino, feon'ny mpiaino. faly mirabany mpiaino rehetra mpanaraka ny fandarana feon'ny mpiaino
amin'ny radio adventiste iraisam-pirenena sampana teny malagasy. Manana vahiny mpiara-miasa ny studiontsika amin'n'itianio ity a. Ny anaranao pasteur? Valmiarabantsika pasteur Lova Rafiadanantsoa. Pasteur Lova Rafiadanantsoa, manana voandalana tsara ianao avy amin'ny toerana izay nametrahan'ny tompo anao a hiasa amin'ny maha-pionianao. Aiza moa zany ianao no miasa? Miasa any amin'ny faritra vakina karatra faharoa ao amin'ny komina antsoina hoe Ambodrana Andriana sy Ambatomena any amin'ny faritra Antsirabe iny. Ny toerana andefasana ny pionie moa na ny mpamakilay a amin'ny fitoriana filazantsara dia toerana mbola tena arak'izay a, toerana mbola tsy misy fiangonana, tsy misy membre dia alefany izy ireo mba hamakilay. Manahoana ny asa any amin'izany faritra izany? Manahoana zany hoe mamakilay izany pasteur? Taka ny faritra rehetra moa zany izay fantatsika araka ny teneniny Ray aman-dreny Lion fa ny toerana izay amakina lay dia toerana izay mbola tsy misy mihitsy na membre aza, mbola tsy misy fiangonana fa ao amin'ny toerana anankiray izay tsy mbola misy adventiste mihitsy no miditra miasa. Noho izany raha amin'ny ankapobeny dia misy ny fiaikana izay atrena kanefa Andriamanitra moa no tompon'ny asa dia miasa eo amban'ny fitarian'ny fanamasina isika ary azo antoka fa misy ny vokatra noho izay fidiran'Andriamanitra antsehatra izay na dia sarotra aza ny asa famakina lay any amin'izany toerana izany. Marina zany pasteur Lova, misy tompony tokoa ty asa ity fa isika zany mpiara-miasa aminy dia zava-dehibe moa zay ho antsika mpitorina filazantsara rehetra naizanaiza. Rehefa misy toe-javatra sarotra atrehantsika dia aoka tsy ho adinontsika fa misy tompony ity asa ity ary izy ny tompony teny farany sy mamany olana rehetra atrehantsika rehefa miasa isika. Ka mampitorony filazantsaranao mpamakilay akoatran'izay dia azonao lazalazaina aminay ve ny fomba fiasa na ampiasainao any amin'izany toerana izany? Rehefa tonga tao amin'ny toerana antsoina hoe Ambodrana Andriana io zahay ny taona 2024 avril 2024 nanomboka nanatanteraka ny famangena ireo atao hoe olo-manakaja teo amin'ny tanàna, ny fandray tamin'izy ireny ary niezaka nampahafantatra ny toerana sahanina mpitandrina adventiste. Fotoana fohy taorian'izay dia niezaka izahay ny fandray tamin'ny fiarahamonina nanatanteraka ny fitoriana ny filazantsara mivantana tamin'ny alalan'ny konferansa natao ny fangatahana lalana teo anivon'ny fokotany ary tsy maintsy nentina teny anivon'ny komina. Rehefa tonga teny dia niezaka moa ny tompona andraikitra nanazava fa tsy azo atao ny hetsika famorian'olona kalamanjana ary nanomboka teo volana vitsivitsy taorian'izay niezaka indray izahay ny nanatanteraka ny fanavozana ny fangatahana kanefa dia tsy hatrany ny valiny. Mazatra zany dia hoe mamory olona manao konferansa zay ny fomba fiasa dia tsy maintsy manao fangatahana dia tsy nahazo valiny mihitsy. Mampamakilay anao nefa dia tsy voasakan'izay ianao fa tsy maintsy hitady hevitra hafa. Inona ny hevitra nataonao mba hahafahanao mano ny asa fitoriana filazantsara eo amin'ilay toerana nandefasan'Andriamanitra anao? Rehefa tsy nisy vahaolana ny fahazondalana mba hamory olona kalamanjana fa hanamapita ny fahamarinana izay raketin'ny Baiboly dia teo no nitsiry ny hevitra hoe andeha hampiasa fomba hafa izay ankolaka kokoa tamin'ny alalan'ny fampiainona sy fanentanana ireo mponina tao an-tanàna mba hiaino ny radio AWR. Any amin'iny fahatra iny moa dia mahazo tsara ny radio Azizy izay fantatsika amin'ny alalan'ny onjam-peo 900 teboka 4 ary vakina karatra ary rehefa maraina sy ny hariva dia fantatsika fa misy fandaharana ao amin'ny radio AWR izay mahasahana ny lafim-piainana telo maha olombelona, ny ara-batana, ny ara-tsaina, ara-panary. Io no fomba hita ho mahomby indrindra mba hahafahana mampita ny filazantsara. Teo ary dia nentanina ny olona mba hiaino ny AWR satria fantatsika fa misy fandaharana mahakasika ny fambolena ao amin'izany onjam-peo izany. Ny toerana raha teo ambany vohatra
ary ny fivelomany atao hoe 700 ponina dia mpamboly sy mpiompy avokoa ary tamin'izany no nanentanana azy ireo manao hoe andeha isika anatsara ny fambolena ny fiompiana ary mba ahafahantsika ihany koa indrindraindrindra miala amin'ny fampiasana ireo akora simika toy ny zezika izay fantatsika loatra fa sady lafo no manimba ny fahasalamana nanomboka liana ny olona ary isan-kerinandro zany izahay dia mivondrona amina toerina antsony hoe sita isaky ny vohatra teo amin'izany komina zany misy anaky 3 tamin'ny voalohany fa nitatra ho 4 izy ny 2 volana voalohany tao aorianan'ny nanomboana rehefa mivory izahay dia manao fanentanana mba hiaino ny radio AWR ary rehefa manomboka ny fivoriana minitra vitsivitsy ao aorian'izay dia manao karazana fitsapana izahay ny amin'ny torohevitra izay eno tao anatin'ny radio mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana ka ireo izay tena mahafatra-po tamin'ny famalina ny fanontaniana izay apetraka zany mahakasika n'ilay fandarana dia omena fanomezana tahaka ny masom-boly mba hoentin'izy ireo manatsara ny fambolena izay ataony fantatsika moa fa any ambanivohitra manahirana zany hoe mividy masom-boly zany raha teo ny tadisa tsy manana fahazarana no hoe anokana ny masom-boly ho amin'ny taona manaraka ary matetika izy ireny no tratran'ny fahasairanana rehefa tonga ny fambolena ary tamin'izay fotoana izay ho an'ireo izay tena mahafatra-po zany dia omena maimaim-poana masom-boly tahaka ny katsaka ny varentanety ny tsaramaso ny vanjolava sy ny toy izany ao aorianan'izay dia misy ny fampiarana ny torohevitra mahakasika ny zavatra izay ireny tao anatin'ny onjam-peo anisan'izany moa ny fanaovana ny komposta izay fantatsika tsara fa misy fampianarana mahakasika an'izany ao anatin'ny radio herinandro ao aorianan'izay zay dia manao pratika an'ilay zavatra zay miainonareo rahazo tsara raha fitiana l izy miaino isaky ny site mihitsy dia aveo arahana fifaninanana kely le fiainona dia izay mahavaly fanontaniana tsara dia omena masom-boly dia efa aveo misy ko ny fampiarana mihitsy amin'la fambolena arahana fampiarana eny a-tsara zany le izy zay indrindra le izy misy fotoana moa tena miaraka amin'ny liana mihitsy eny antanimboly anatanteraka ny fiasana tany dia atoro eny amin'ny toerana mihitsy ilay olona hoe ahoana ny fomba atao mba hatonga ny tany amokatra ny fikarakarana azy sy ny toy izany rehefa mamboly indray dia aseho mihitsy amin'ilay liana amin'ilay olona tantsaha eny tanimboly hoe toy ny ahoana ny elanelany raha ohatra ka mamboly tsaramaso na mamboly vary tanety sy ny toy izany arahana misy le torohevitra mandeha amin'ny radio zany ny torohevitra mandeha amin'ny radio ary zato isanjato mba atonga ny fahombiazana ho azo inona ny fifandraisan'izay amin'le hoe fitoriana filazantsara ataonao mampamakilay anao ahoana ny fomba fiatraikan'izay fomba fiasa zay zany fantatsika tsara fa na jesosy aza moa dia nampiasan'io fomba io ny fandray tamin'ny olona izy nanome izay ilainy ary rehefa aveo dia nyteny hoe andeha anarakahaka ao anatin'izay fomba fiasa zay zany rehefa mifandray amin'ny olona isika hitoriana ny filazantsara dia rehefa tapitra ny fotoana mialohan'ny fiofanana izay atao isan-kerinandro dia misy taridalana fianarana baiboly izay rahany liana rehetra ary amin'izay no afahana mampita ireo fahamarinana raketin'ny soratra masina amin'izay fotoana izay dia misokatra kokoa ny fon'ireo mpiaino ary mandray ny fahamarinana zany hoe manatanteraka ny fomba fiasan'i Jesosy nareo tsy avy dia filazantsara no menan'ilay olona fa mihevitra izay ilainy amin'ny fiainany andavanandro dia ny fambolena no ny fidianareo ny fiainonan'ilay fandarana amin'ny alalan'ny radio dia nanaovanareo fifaninanana dia rehefa nifandray apo tamin'ireo olona reo nareo nahita tombontsoa avy amin'izany koa izy atreny a-tsaha dia velarinareo amin'izy ireo avy hatrany aveo ny tenin'Andriamanitra miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra misy vokany ve zay fomba fiasa zay pasteur isorin'Andriamanitra ny 3 volana farany tamin'ny taona lasa dia nisy vokatra 12 valo teo amin'ny toerana antsona hoe Ambohidrandrina ary 4 tany amin'ny toerana Ambatomena nafinaritra tamin'izay fotoana izay tsy sanatria akory hoe
hitarika olona ho lasa advantista fa kosa nampafantatra ny fahamarinana ary isany ny goavana indrindra tamin'izay vokatra izay ny rahalahy anankiray izay efa eo amin'ny mpanapa-kevitra anatanteraka ny voady farany amin'ny mahampiandry azy tao amin'ny fiangonana rahavavy no tapa-kevitra anaradiny fahamarinana. Anankiray ihany koa izay teo amin'ny sita Ambohidrana ihany no nisy mpampianatra soratra masina tao amin'ny fiangonana anankiray rahavavy rehefa nandray ny fahamarinana dia nijoro vavolombelona tany amin'ny toerana tany amin'ny sehatr'asa mampampianatra baiboly azy tany amin'ny fiangonana izay nisy azy ary isoran'Andriamanitra fa ankehitriny dia efa manomboka manatanteraka ny fianarana baiboly ny taratasy amin'ny alalan'ny alasarona izany tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana izay misy azy izany ary inona tsy ela fa mbola isy fotoana hitondranany tatra makasika izany toejavatra izany. Ireo ny tena nanaitra fa tetan'izay dia misy ireo tokantrano izay efa nanolo tena ihany koa tamin'ny fandraisana ny fahamarinana vokatry ny fifandraisana tamin'izy ireny tamin'ny fomba atao hoe fampivelarana ny maha-olombelona eo amin'ny lafiny ara-batana ara-tsaina ary tamin'izay no natonga azy liditra landalina tamin'ny resaka ara-panahy ary dia natonga izany vokatra izany. Izy ireo izany mbola manohy ny fianonany radio, fianonany fandarana. Tena mbola manohy satria ity taona faharoa ho nanatanterahana ny asa ity izany dia manomboka mivelatra lavidavitra kokoa azy izahay amin'ny fampiarana ireo torohevitra izay ny raha ny anatra nandritra ny taona voalohany izay nanatanterahana ny asa raha ny tena marina izany karazana fampidirana ny tamin'ny taona lasa fa izao izay dia miditra lalindalina kokoa amin'ny fampiarana izay noratovina nandritran'izay taona voalohany ny rahana tamin'izy ireo izay. Izany hoe zavatra reny amin'ny radio foana no ampiarina hatrany hatrany. Ny ankoatran'izay inona koa ny fomba fiasana ataonareo mba tonga andreo olareo handray fifanana bebe kokoa mahakasika ny fambolena? Ny fomba natao zany anankiray fantatsika fa misy tompona andraikitra teknisianina izay manome manatanteraka ny fandaharana mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana entsika ao amin'ny radio AWR dia natao ny fomba hoe ahoana re no ahafahan'ireny namana mpiara-miasa fantatsika madama Nirina izay manatanteraka fandaharana ao amin'ny radio AWR ka nojerena ny fomba hoe ahoana ny fomba atao mba atonga azy ampiofana andreo lina aty antoerana dia nisy moa ny fiara-miasa tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny faritra Vakinakaratra Alay Abrahama izay nanao ny fomba atonga ny teknisianina tany antoerana ary dia tamin'ny alalan'izay fomba izay ihany koa no nandraisan'ireo mpiaino ny fampiofanana amin'ny vatana tany amin'izany toerana izany. Tena liana izy ireo mbola isy moa ny ezaka tapany faharoa izay ho atao fa ny tapany voalohany no natao tany amin'ny volana avril 2023 tany izay fiofanana voalohany niaraka tamin'ny tompona andraika izay ary izay no fomba faharoa no safidinay afahana manakaiky kokoa an'ireo liana sy ny mpiaino. Maro ve ny olona nanatrika amin'ny fiofanana? Tena maro ary nisoran'Andriamanitra satria liana ny olona. Nisy efitrano malalaka anankiray ao amin'ny toerana izay honenanay moa nandraisana azy ireo tena hipoka feno ny toerana tamin'izay fotoana izay nisy aza ny tany ivelany kanefa na izany naty izany dia azo noraisina ny fampianarana izay atao hoe ny vatana mahitsy ary mazava avy amin'ny tompona andraikitra. Nisy moa ny fizarana taridalana tamin'ireo mpiofana rehetra tamin'ny alalan'ny taratasy izay mirakitra ireo fiofanana izay nizaraina tamin'izay fotoana izay ary dia nomena isa-tokantrano mba ahafahan'izy ireo mampiatra mijery akaiky kokoa ny fiofanana izay noraisina. Ny tanjona moa zany dia ny atonga ny olona ho akaiky an'Andriamanitra ary raha azo atao dia manangana fiangonana mihitsy eo amin'ilay toerana ho andreo izay nanolo tena amin'ny ranon'ny batisa. Manaona ny amin'izay lafin'izay. Isoran'Andriamanitra fa ankehitriny zany efa mitsangana ny fiangonana advantista ao amin'ireo komina anankiroa ireo Ambohidrana sy Ambatomena. Efa eo andalana anatanteraka ny finition izay ankehitriny raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho ela dia efa ahafahana mivavaka
izany toerina zany na zany nefa ny fiangonana Ambohijarandriana izay atao hoe fa eo andalam-pahavitana dia fa manomboka mivavaka ao amin'izany toerina izany ireo olona izay nanapa-kevitra ankehitriny. Toy izay ihany koa ny any Ambatomena fa ny Ambatomena zany somary mbola misy fanitarina izay tsy maintsy atao kanefa na izany naty izany efa ivavahana ny toerana izay naorina. Laza ianao teo hoe mbola velarina bebe koa le fomba fiasa zay efa natomboka. Azo lazaina ve le tetikasa ampivelarana kokoa zay asa efa natomboka zay. Teo aloha zany raha fambolena ihany no nezahanay na ny fanana dia ankehitriny efa miditra amin'ny sihetry ny fiompiana izay ary ankehitriny sita anankiroa amin'ireo efa tavatsangana no manatanteraka ny fiompiana trondro an-tanimbary. Efa nataona ihany izy io tamin'ny toana lasa fa somary voafetra kokoa fa ankehitriny zany hiditra mihitsy amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra zay dia efa manomboka manatanteraka ny dobo amin'ny sisin'ny tanimbary mba ahafahana miompy ny trondro an-tanimbary. Eo ihany koa ny fijerena ny lafiny ara-pahasalaman'ireo mponina raha sitrapon'Andriamanitra isy fotoana zany atoato izay anatanterahana hetsika ara-pahasalamana any amin'izany faritra izany. Efa nanomboka zay tamin'ny volana mars lasa teo amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fanabiazana ny ara-pahasalamana. Fantatsika ilay tetikasa celebration zay voizina eo anivon'ny fiangonantsika ary izany nampiarina tamin'ny izany fotoana izany ahoana ny fomba anabiazana ara-pahasalamana nireo olona any amin'ny faritra izay misy anay ary atoato raha sitrapon'Andriamanitra dia ezaka izay ny hiditra lalindalina kokoa amin'izay fijerena ny fahasalaman'ny mponina izay marifo dia marifo izay. Tsapantsika amin'izany le fomba fiasa le hoe MRMA membre rehetra mandray anjara, ny departemanta rehetra mandray anjara dia misy vokatra ilay izy rehefa manaraka ny fomba fiasan'i Jesosy. Fangaro amin'ny olona dia manampy azy amin'izay ilainy, mahazo ny fony dia aveo manokatra ny tenin'Andriamanitra aminy satria efa misokatra ny fony. Ary dia nampiarina tokoa zany tany amin'ny toerana izay iasan'ny pasteur Lova. Misaotra betsaka pasteur nizaran'izany fomba fiasa izany mba hoarahan'ireo namana hafa izay mpamakilay sahirana koa amin'ny fidirana amin'ny toerana samihafa. Azo ampiasaina tsara zany radio anomboana ny asa dia velarina amin'ny fomba samihafa iarahana amin'ny departemanta samihafa dia Andriamanitra ny tompon'ny vokatra fa ny mamafy no anjarantsika. Inona afatrafatra apetraka pasteur Lova ary ho an'ny mpamakilay namanao ny mpitoro filazantsara rehetra eo amin'ny asa izay atao. Ny afatra ho antsika atao hoe mpitoro ny filazantsara eo amin'ny sehatra asa izay andraiketana Andriamanitra no tompon'ny asa araka ny voalaza teo. Ny tsy ambaratelo dia ny fiantiherana amin'Andriamanitra ary isika tsara avy izay samy manana ireo talenta izay nomen'Andriamanitra ho antsika ampiasaina ireny ary tombony lehibe izay nahitana vokatra ny fananantsika ny onjam-peo AWR izay atao hoe tena tombony ary azontsika ararotina ny fampiaonona ireo liana any amin'ny toerana misy atsika tsiraray avy ary amin'ny alalan'izany dia azo antoka fa ahomby isika ahita vokatra izay hoentina eo amin'Andriamanitra ary indrindraindrindra ho tafita ny afatra ny filazantsara izay hotoritsika manerana izao tontolo izao. Dia misaotra indrindra pasteur Lova ny vahiny teto amin'ny studion'ny AWR. Inona fa santatra ambavarany ny androany fa ny manetsa be mbola ho avy satria lay tompony asa mbola ampitatra ny vokatra zay fa noraisina reo sahady tao anatin'izay fotoana fo izay. Makasitraka indrindra ny amin'ny mpampiatra anonanay ny vahiny tato amin'ny onjam-peo Andriamanitra hitahantsika rehetra ary samy hotahiny isika ka vita ny anjara sahaza eo amin'ny fitoriana ny filazantsara izay mpandriketin'Andriamanitra antsika. Makasitraka indrindra. Misaotra tompoko zareo moa zany misy radio efa nozaraina any dia mbola hitondra radio avy aty amin'ny AWR indray ny pasteur Lova ho fanampiny radio efa nalefany ary mbola isy hafa koa alefany ka dia diraina ny tompo amin'izay fahafahana miara-miasa rehetrarehetra izay ny tompo any ombanareo ary hitondra vokatra be dehibe ho ao ambalan'i Jehova
ny asa zay ataonao any pasteur. Makasitraka indrindra tamin'ny fanohanana, makasitraka ny ekipan'ny AWR izay manohana amin'ny lafiny rehetra. Ara-batana, ny ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy ary ny farateny dia hoe etam-bavaka ny asa satria misy ny fiaikana kanefa isika matoka fa ilay Andriamanitra izay naniraka antsika dia manana ny fomba rehetra ahafahany maneho ny heriny amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Misaotra indrindra pasteur, ombantsika ny tompo tsisy atahorana ny famitana ny asa satria izy ny tompon'ny asa, tsika fitaovana ihany. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Izay koa no namarana ny fiarantsika teto, manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion Andria Mitansoa, niaraka tamin'ny pasteur Lova ery amin'ny lafiny teknika ny namana Nartina. Mandra-piona indray tompoko. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana, fiadanana ny ho anao hivavaka isika. Raha io misaotra noho ny tombontsoa omenao anay mba ahafahanay mianatra ny teninao, ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe miara-miasa amin'Andriamanitra ny fianarantsika, fa ny ifantohantsika amin'ity androany ity dia ny hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiantranom-bahiny, ny fanomezam-pahasoavan'ny fampiantranom-bahiny. Nahita sika teo aloha fa i Abrahama dia niara-niasa tamin'Andriamanitra, ka nasehony tamin'ny fihetsika feny fitiavana izany dia fahazotoana mampiatrano vahiny. Manasanao mba amaky izay voasoratra ao amin'ny Genesis 7:20 manomboka ery amin'ny 1 hatrery amin'ny 15. Genesis 7:20 1 hatramin'ny 15. Ka raha io ampamakina ianao dia valio ity fanontaniana ity: inonavy ireo toetra maneho fitiavana mampiatrano vahiny izay hita teo amin'ny fihetsika Abrahama tamin'ireo vahininy? Inonavy ireo toetra maneho fitiavana mampiatrano vahiny izay hita teo amin'ny fihetsika Abrahama tamin'ireo vahininy? Indray andro dia nafana dia nafana ny andro, dia io Abrahama fa nipetraka teo ambaravarany lainy. Raha ny marina nefa dia fihetsika tsy dia mahazatra loatra ity nataony ity. Tamin'izany andro izany manko, rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra, indrindra fa amin'ny mitataovovonana, dia mitady fialokalofana sy tso-drivotra mangatsiatsika ny olona rehetra. Saingy tsy izay no nataony Abrahama, fa nipetraka teo ambaravarany lainy izy, ary azo lazaina hoe niaritra ny hafanana mihitsy aza izy teo. Mety ho inona ngano nataony teo? Azo heverina fa niaritra hafanana tokoa i Abrahama mba hanampy izay olona mandalo raha toa ka misy olona mety andalo. Koa dia nody ventiny ary ny rano nantsakaina, na koa nitady toky Abrahama ka sendra vato. Raha teo ampendrasana iny izy no nahita vahiny 3 lahy nandalo, ary azo lazaina hoe efa fanaony Abrahama mihitsy ny mikarakara sy ny mampiatrano vahiny. Noho izany dia nanao ny dingana voalohany mba hisian'ny fionana i Abrahama. Lasa izy nanantona araka ny voasoratra
dia niazakazaka nitsenareo mpivahiny avy eo ambaravaran'ilay ny abrahama izy no nanapa-kevitra mba hanantona azy ireo mialoha. Ary tsy vitany hoe nanantona fotsiny abrahama fa tena niteny tamin'izy ireo izy hoe aoka angalana rano kely anareo hanasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely eo apototry ny azo ianareo dia hakamofo kely aho mba hataonareo ody ambavafo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga ty amin'ny mpanomponareo ianareo. Genesis 7:4-5. Izany ka fihetsika tena feny fitiavana sady efa niaritra fanana i Abrahama no mbola niazakazaka nanantona ary niangavy ireto vahiny mba hivahiny ao aminy. Sady vonona dia vonona mihitsy izy niaka rano mba hisasana izy ireo sy mofo ihany koa mba hatao ody ambavafo. Araka izany dia tena fantatry Abrahama ny asa izay nanirahan'Andriamanitra azy dia ny hizara amin'ny rehetra ny fahalalana an'Andriamanitra eo anivon'ny tontolo izay tafalentika lalina tao anatin'ny fanompo-tsampy isan-karazany. Koa vokatr' io fitiavany Abrahama mandray vahiny io dia lasa betsaka ireo olona no tamana tao aminy. Hoy ity mpanoratra iray hoe efa mihoatra ny 10 ny isan'ny olona tao anatin'ny tokantrano lehibe ny Abrahama. Maro amin'izy ireo no loham-pianakaviana ary tsy vitsy amin'izy ireo no mpanompo sampy teo aloha no niovafo. Raha fampianarana osaosa na tsy miorina tsara dia tsy ho nandaitra velively. Ko dia nahatratra atrany ivelan'ny tokantranony ny hery miasa mangina avy amin'ny Abrahama. Ko nataiza no nanorenany ny lainy dia nanorona alitara koa i Abrahama mba hanaovana fanatitra sy fanompo-pivavahana. Ka rehefa nisorona ny lay ka nifindramonina i Abrahama dia nitoetra teo kosa ny alitara izay natsangana. Ary dia maro ny Kananita izay mandalo izay nahalala an'Andriamanitra noho ny oam-piainana nasehon'i Abrahama dia nijanona teo amin'izany alitara izany mba hanolotra fanatitra ho an'i Jehova. Mahavariana izany, nisy akony tamin'ny olona ny fihetsika tsara izay nataon'i Abrahama. Ny fahazotoana mandray vahiny dia nahatonga ireo vahiny maro tamana tao amin'ny Abrahama ary nisy mihitsy aza niara-nonona niara-nipetraka tamin'ny Abrahama. Ho an'ireo izay tsy niara-nipetraka taminy kosa dia mahatsiaro ny fiarahana tamin'ny Abrahama rehefa mahita ny alitara izay mitsangana. Ka na tsy eo intsony aza Abrahama dia izy ireo indray no manao fanatitra ho an'i Jehova, manao fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra eo amin'ilay alitara. Koa araka izany ary dia tena takatry Abrahama hatrany am-boalohany fa te hiara-miasa aminy Andriamanitra. Eny ny antso azy mba mitahiraka manokana mihitsy Andriamanitra. Ka ny fialany tao an-tanindrazana sy ny fandehanany ho any amin'ilay tanina mpanantenaina dia tsy ho fialany sasatra tsy akory fa ho fitahiana ho an'ireo izay manodidina azy. Koa mipetraka amiko sy aminao ary ny fanontaniana hoe move mba tsapanao fa te hiara-miasa aminao Andriamanitra ary manaiky ny hiara-miasa amin'Andriamanitra koa ve ianao. Faharoa, inona ireo lesona avy amin'ny ohatra fampietranao mba inona nasehon'i Abrahama izay azonao ampiarina koa eo amin'ny fiainanao. Mino fa ho tahaka ny Abrahama ianao ka hanaiky hiara-miasa amin'Andriamanitra sy ho vonona ampiatrano vahiny ihany koa. Hitahinao any Andriamanitra. Ny namanao Rija Esperanto Mory no niaraka taminao teto ary mbola manome fotoananao indray amin'ny toy ny fianarantsika. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany.
awr.org na feo fanantenana.org.